Ry avana malala rehetra amin'ny tompo, ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho amintsika mandrakariva anie ny fahasoavana sy ny famindrampo ary ny fiadanana afa amin'Andriamanitra ray sy Jesu Kristy tompontsika. Amen. Alahady voalohany manaraka ny Pasika anio ry havana, ary mbola iainantsika ny lohahevitra manao hoe vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompo no mino. Ary ho antsika eto amin'ny efijikainy matrany vato faravohitra dia mahatsiaro mambavaka manokana ny sampana Dorkasy isika amin'ity alahady anio ity. Toy ny tamin'ny herin'ny androany ry havako malala dia miainga eto amin'ny trany vato faravohitra izao fanompom-pivavahana izao, ary ampitaina amintsika isan-tokantrano eto Madagasikara hatrany ampitan'ny ranomasina. Dia ary hiomana isika ry havana ka ho fideranan'Andriamanitra dia sokafy ny baibolitsika, Salamo 7:20, ny andininy voalohany hatramin'ny 7. Salamo 7:20, ny andininy voalohany hatramin'ny 7. Io ny rahantsika rehetra mideran'Andriamanitra, ary aorian'izay ny hira fanampy ny 7, ny andininy voalohany sy ny 2. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, aoka ary ara-mitsangana isika hideran'Andriamanitra. Salamo 7:20, ny andininy voalohany hatramin'ny 7, iarahantsika rehetra mamaky amin'ny anaran'ny tompo. Mirafy rahambaovao an'i Jehova, fa efa nanao fahagagana izy. Ny tany anakavanana sy ny sandriny masina no nahavitany famonjeny. Jehova efa napahafantatra ny famonjeny, teo mason'ny jentilisa no nanehoany ny fahamarinany. Efa nahatsiaro ny famindram-pony sy ny fahamarinany tamin'ny taranak'Israely izy. Efa nahita ny famonjen'Andriamanitsika ny vazatany rehetra. Amen.
mivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra, rainay any an-danitro, rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay maty sy nitsangana tamin'ny maty ka nahatanteraka ny famonjena anay. Misaotra sy midera ary manome voninahitra anao zay Andriamanitro, amin'ny fofeny fifaliana sy haravona, fa mbola nomenao tombonandro havelomana mahatratra indray ity maraim-baovao ny alahady ity. Misaotra anao zahay fa mbola avelanao iantso ny anaranao hiara hivavaka. Misaotra anao zahay fa ray mihevitra sy mikarakara anay tokoa ianao. Misaotra anao zay ry Jesosy Kristy noho ny fitiavanao sy ny fanetretenanao ka nanekenao fatika ambony hazo fijaliana hitondra sy hivesatra ny fahotanay. Misaotra anao zay ry fanahy masino fa tsy mamela anay hangina tokoa ianao, azaonay midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Mangataka aminao ary zay Andriamanitro, taisy amasino zao fanompompivavahana tanterana izao, hitondra iry aina vaovao anay tsiraray avy, ary dia hamarino indray Jesosy malalo ny teninao ny amin'ny fanatrehanao raha misy rona telo mivory amin'ny anaranao. Dia ho anao ny dera sy ny aja, ny fanjakana sy ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Petraka ianareo. Aorian'ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra sy ny vavaka fifonana dia ny hira 577 andininy 207 no ataontsika. Hira 577 andininy 207 aorian'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny vavaka fifonana. Enoy amin'ny fanajana ary havana malala ary saintsaino eritrereto lalina zao teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra izao. Fa hoy ny soratra masina, koa raha niara natsangana tamin'i Kristy ianareo, dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany, fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika, raha iseho Kristy fiainantsika, dia hiara miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalàn'i Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany ry havako malala, dia mahatsiaro fa tsy tanteraka isika, ary maro ihany koa ny fahadisoana, ny eloka, ny tsy fahamarinana izay iainantsika isan'andro. Andeha ary ondrika mpanetreteny ao anatrehany Tompo isika tsiraray avy, hiakeny fahotantsika. Hivavaka isika. Indreto izay vitsivitsy tonga eto an-tranonao ry Tompo, ary eo koa ireo mpianakavy ny finoana izay tsy mba tafakatra eto amin'ny tempolinao, fa tavelany amin'ny tokantrano tsiraray izay misy azy avy. Miara-miondrika eto anatrehanao zahay Andriamanitro, miaiky ny eloka mampahadisoanay rehetra. Efa nanota taminao izahay, na tamin'ny fiteny, na tamin'ny fihetsika, na tamin'ny natao, eny na ny fosin'ny fieritreretanay aza dia anjakan'ny faharatsiana sy ny tsy fahamarina. Koa mitalao aminao zay Andriamanitro, noho ny rany Jesosy Kristy zanakao izay nalatsany teo ambony hazo fijaliana, mamelany elokay ary omeo anay ny fosin'ny fieritreretana madio. Mibaiko anay mazava tsara ny sitraponao, mba hisaintsaina anay, hikatsahanay ny zavatra any ambony amin'izay hitoeran'i Kristy, indrisy anefa Tompo malalo,
fa ny zavatry ny tany ihany no katsana ifatratra sy adiana ifo. Tena diso eo anatrenao zahay, ko mamelany elokay, mamindrafo aminay, avaozy amin'ny alalan'izao fanompompivavahana izao indray ny fiainanay, mba handehananay araka ny sitraponao Andriamanitra. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanalalana anay no hanaovana izany vavaka izany. Amen. Aorian'ny famelan-keloka ny era 7:750 andininy voalohany. Ry havako malala rehetra ao amin'ny Tompo, tia antsika Andriamanitra, tsy mamaly antsika araka ny habeny fahotantsika izy, fa mamindra fo ary mamela ny elontsika. Ko anao izay nifona sy nibebaka teo anatrehan'Andriamanitra, naneo izany ankira raha teo ihany koa, mitsangana raiso ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra ho anao. Hoy ny Tompo Andriamanitsika, mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka naloky ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, fa izao kosa tsy mba manadino anao. Eny rehefa vitako tomboka avatsy eo ampelantanako ianao, ary ny mandanao dia ho anatrehiko mandrakariva. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anambarana aminao hoe, voavela ny elokao no ny fitiavan'Andriamanitra anao ao amin'ny Kristy. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Ny fanekempinoana laharana 7, fanekempinoana araka ny soratra masina
no hijoroantsika rehetra vavolombelona fa navelan'Andriamanitra ny ilontsika, tena navelany tokoa. Azontsika ny famonjena, lovantsika ny lanitra. Ndia ariavako malala, iarahantsika manonona izany fanekempinoana izany. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino fanahy masina aho, izy ny manambara ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay ento mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitombohy ny finoanay. Amen. Tonga eto amin'ny fotoanany ankizy sy ny tanora sika izao, izay atolotry ny sekoly alahady. Hiaraka hivavaka isika. Midera sy mankalaza ny anaranao zahay ry Andriamanitra rainay noho ny habeany fitiavanao. Eny fa na dia ao anatin'ny fioboana izahay, dia mbola omenao fahafahana ny iain'ny teninao. Ka raha amaky ny soratra masina ny mpanomponao, dia aoka ny vavanao irery ihany no hiteny. Ary raha hiaino izahay, dia aoka ny fanahy masinao no anampy anay ahafantatra izay tianao ambara. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Zao dia raisintsika ny Jaona voalohany, toko voalohany, andininy fahasivy. Jaona voalohany, toko voalohany, andininy fahasivy. Rehefa ito izany dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ndeny ho raisintsika ity ohatra iray ity amonjy fotoan-dehibe ianao. Andao ataontsika hoe amonjy fotoam-pivavahana any am-piangonana. Satria fantatrao fa anatrika ianao ao ny Tompo, any ka niomana fatratra ianao, ary nanao ny akanjo izay heverinao fa tsara indrindra sy manendrika anao indrindra ho fanajanao ny rainao izay avy any an-danitra. Raha iny andeha hivoaka ny trano ianao sy ny ankonanao, dia indro ny zanakao avy miazakazaka manatona anao ary maniry ny hotrotronao sy hofininao, nefa ny tanany dia feno fotaka. Marina tokoa fa eo ilay faniriana fatratra tian'ny zanakao atao, kanefa moa ave ho tanterahanao avy hatrany izany. Ny valiteny azo antoka indrindra dia tsia. Tsia satria tokony ho sasanao aloha ity zanakao ity mba hadio, mialoha ny andraisanao sy amihinanao ary anorohanao azy. Toy izany koa Andriamanitra rakizy. Tiantsika izy, masina Andriamanitra, ary isika kosa nefa etsy an-daniny dia rakotry ny fahotana. Mety taraina amin'Andriamanitra isika mba ho raisiny amin'ny toetra mahampanotantsika isika, kanefa mila mangataka fanadiovana avy aminy aloha isika. Zao rakizy Jesosy Kristy izay zokintsika
dia vonina ny anadio antsika tanteraka izay manatona azy dia dioviny. Ary izany no lazain'ny soratra masina manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana. Zao dia ataontsika ny hira fa 174. Mbola iara hivavaka isika. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra rainay tsara indrindro. Eny misaotra anao zahay fa mbola ambaranao aminay ny teninao. Fantatray Tompo fa tsy madio izahay ary tsapanay fa saroby tokoa ny fahamasinanao. Ary ny teninao manambara hoe raha miaiky ny fahotanay izahay dia ho diovinao mba ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Dia ho anao irery ny dera, ny laza ary ny voninahitra. Amen. Dia mbola ampifaliana trano ry havana ny ara-balantsika rehetra indray ary anolorana ihany koa ny rarahan'ny fiangonantsika anio alahady 20 aprily. Ny raraha avy any ivelany dia tsy misy atongontsika amin'ny raraha avy eto antoerana izany. Ny fanompoam-pivavahana androany araka ny efa voalazan'ny mpitandrina dia ampitaina amintsika any amin'ny isa-tokantrano miainga avy eto amin'ny fitandremana izany. Miatrika ny zavamisy toy ny rehetra ny fiangonana ry havana ka mikasika ireo laminasa samihafa eto anivon'ny fitandremana dia ezahina ny andrindrana izany miaraka rehefa mivoaka ny fandaminana apetraky ny fitondram-panjakana. Ao anatin'izany ireo izay mikasa anao batisa sy anamasina fanambadiana. Momba ny adidy masina, ny finoana siasa na ny kitapo imbonana, ho an'izay maniry anatanteraka izany dia afaka mandefa izany amin'ny tompon'andraikitry ny vola Andriamatoa Rakotoary Velomanitra amin'ny reto laharana ireto. Ny voalohany dia ny Airtel Money laharana 03311 434 51. Raha hainy vola kosa amin'ny Telma dia 034 31 274 17. Ho antsika rehetra kosa izay maniry anefa izany amin'ny alalan'ny banky, ny virement bancaire izany, dia hitantsika misoratra eo ny compte-ny fiangonana. Ireo compte voalaza teo aloha, ireo koa ry havana ny Airtel Money sy ny vola Telma koa dia hitantsika misoratra eo ihany koa ahafahantsika manatanteraka izany. Tamin'ny fanompoam-pivavahana natao farany teto amin'ny fitandremana tamin'ny alahady 15 martsa dia nisy valopy iray
nisy rakiboady rakim-pisaorana voaray tao anatin'ny rakitra nanolotra vola raha etsy ariary izany avantsika izany ary atolotra manontolo ho an'ny kolo amboaram-peo. Ny amaranantsika ny rarahan'ny fiangonana dia ny filazana manjo amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay no anambarana ny fodimandry ny avantsika Andry Anarimanana Bernard André na Dédé nodimandry ny alarobia 12 Martsa 2024 rehefa ny vahiny 70 taona teto an-tany. Hoy ny raitapo aminy Andry Anarimanana Jonasson Anta Clarisse sy ny zanany ary ny fianakaviana manontolo. Ny fandevenana dia notanterahana ny alarobia 12 Martsa rehefa avy nentina nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tao amin'ny FJKM Ambatomanga Atsahamaina talohany nametrahana azy tao amin'ny fasandrazany tao Ambatomanga Atsahamaina ihany. Voaray ny fararakitra avy amin'ny fianakaviana. Amin'ny finoana sy fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay no ampandrenesinay anareo ny fodimandry ny malalanay raha mianoly manana ho nisoa nodimandry ny zoma 3 aprily teo amin'ny 420 taonany. Hoy ny vadiny Andrianarisoa Célestin, ny zanany Randria Mianolisoa Bruno sy Rahantasoa Lydie Bianada Avy sy ny vady amanjanany ary ny fianakaviana manontolo. Ny fandevenana dia notanterahana ny alahady 10 aprily 2024 rehefa avy nanomezam-boninahitra an'Andriamanitra teo antoerana ihany talohany nametrahana azy tao amin'ny fahasampanakaviana tao Malao Bevalala. Voaray ny fararakitra avy amin'ny fianakaviana. Izay riavana ny rarahan'ny fiangonantsika dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Dia manantotra ny fiarabanantsika hatrany riavana mahatratra ity maraim-baovao ny alahady ity. Arabaina manokana isika vitsivitsy tonga ato an-tranon'Andriamanitra kanefa dia miaraba manokana ary mampahiry atsika any amin'ny isatokantrano isam-baravarana izay manaraka ity fanompompivavahana ity. Mampahiry atsika amin'ny finoana, mampahiry atsika amin'ny fivavahana ary dia ho amarin'Andriamanitra amintsika ny tenin'ny soratra masina manao hoe na dia tsy manatrika anay amin'ny nofo azy ianareo dia mifaly isika miompo amam-panahy mandroso amin'ny finoana sy tsy miova amin'ny fanarahana an'i Kristy. Ka dia miara mitepo, miara mivavaka, miara mankalaza an'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fanompompivavahana izao isika mifampahiry indrindra ihany koa na dia mbola ao anatin'ity fihibohana ity azy. Dia ny tompony hitahiry atsika mandrakariva amin'ny finoana ary tsy ova amin'ny fanarahana azy. Araka nefa voalaza teo zany ry havako, ny laminasan'ny fiangonana dia miankina tanteraka amin'izay fandaminana avoaka amin'ny fitondram-panjakana. Rehefa milamina somatsara ny fandaminana apetraka ny fanjakana dia tsy maintsy mbola hodiniana sy alamina miaraka avokoa ny laminasa rehetra eto anivon'ny fiangonana. Dia izay ary no raharan'Andriamanitra ry havana ndeha hiroso hatrany amin'ny fanompompivavahana isika. Iomana isika ao amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Ataontsika izao ny hira fanampy ny fahaenina ny 1voalohany. Hira fanampy ny fahaenina 1voalohany dia hitsangana ireo hitaribavaka sy hamaky ny tenin'Andriamanitra.
Araka ivavakantsika tompoko. Faly izahay tompo raha mahatratra izao fotoana sarobidy eo amin'ny fanompo-fivavahana izao. Izay fotoana andrenesanay ny teninao satria hoy tokoa ianao hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. Eny, ny teninao tokoa dia mofonaina, ny teninao dia ranonaina sady fototsoa, ny teninao dia maharitra mandrakizay. Tompo, andray izany zavatsarobidy eo amin'ny fiainana izany izahay amin'ity alahady ity, koa mangataka ny fanahinao masina, hanokatra ny masom-panahinay rehetra, ahaizanay mandray ny afatra avy aminao, ary ny fanahinao masina ne hitaridalana ireo mpanomponao hamaky ny teny sy hanazava izany. Dia amin'ny anaranao irery ihany ry Jesosy Tompo tianay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka amaky sy hen'ny teny soratra masina tsika tompoko. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny testamenta taloha, ao amin'ny bokin'ny Daniela, toko fa 12:1 hatramin'ny 7. Daniela toko fa 12:1 hatramin'ny 7. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'ny tompo. Ary amin'izany andro izany dia hitsangany Mikaela, andrian-dehibe, izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao, ary hisy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatr'izay nisian'ny firenena ka hatramin'izany andro izany. Ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no hifo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny henatra sy ny lasa mandrakizay. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory. Amen. Ny filazantsara nosoratan'ny Lioka toko 7:20 horaisitsika eo amin'ny 7:7 ary ajanona amin'ny 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy taminy, izao ny teniko izay nolazaiko taminareo, fony mbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana ay teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nanokatra ny sain'izy ireo izy hahalala ny soratra masina. Ary hoy izy taminy, izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra, manomboka eto Jerosalema. Ary ianareo no vavolombelona izany, ary indro izao mampitondra ny teny fikasan'ny raiko ho anareo, fa mitoera eto tanàna mandra-panafiana anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Amen. Hofaranantsika mivakiteny eo amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 2 raisina amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 9:30 amin'ny anaran'ny tompo. Ry rahalahy, aoka aho mba ilaza aminareo marimarina ny amin'ny Davida patriarka, fa efa maty izy ka nalevina koa, ary ny fasany eto amintsika mandrakandroany. Ary satria mpaminany izy ka nahalala fa Andriamanitra efa nanao fianianana taminy, fa izay ateraky ny kibony no hipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana. Koa raha nahita raha teo izy dia nilaza ny fitsanganan'i Kristy, fa tsy nafoy ho any amin'ny fiainatsita izy, ary ny nofony tsy tratry ny loha. Izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra, ary vavolombelona izany izahay rehetra. Ary rehefa nasandratry ny tanàna kavanain'Andriamanitra izy, ary nandray tamin'ny ray ny fanahy masina izay nokasainy, dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo
izao izy fa tsy Davida no niakatra tany an-danitra fa hoy izy Jehova nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetra eo an-tanako ankavanana ambara-panaoky ny fahavalonao ifitoerany tongotrao koa raha ho fantatry ny zany ary aoka ho fantatry ny taranak'Israely rehetra marimarina fa Jesosy nomboana tamin'ny hazo fijaliana iny dia nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny hira fa 170 andininy voalohany sy faharoa dia hotoriana ny tenin'Andriamanitra. Dia hiara-mitsanga sika riavana malala. Ry avana malala rehetra ao amin'ny tompo dia mbola ampitombony amintsika hatrany hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana, ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy maty nefa velona indray. Amen. Amin'ity alahady voalohany manaraka ny Pasika, alahady ho an'ny sampana Dorcas raha teo eto amin'ny fiangonana riavana, izay jorontsika mianakavy vavolombelona ny amin'ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty, dia ny Daniela 12, ny 9 hatramin'ny 7 no afatr'Andriamanitra ampitaina amintsika. Daniela 12, ny 9 hatramin'ny 7. Andeha aloha iverenantsika vakina izany tenin'Andriamanitra izany amin'ny anaran'ny Tompo. Ary amin'izany andro izany dia tsangana Mikaela andrian-dehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao. Ary isy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatr'izay nisiny ny firenena ka hatramin'izany andro izany. Ary amin'izany dia ho afaka ny firenenao, dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky. Ary maro amin'izay matory amin'ny vovoky ny tany no ifo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny henatra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay doria. Amen. Miteny mivantana ary efa hiaina atsika amin'izao vanim-potoana ty amin'ny taona 24 izao, izany ampahan'ny faminaniana entin'ny Daniela mpaminany izany ry havana. Izay faminaniana efa voasoratra tany amin'ny 300 talohan'i Jesosy Kristy tany ho any. Hiaina atsika rehefa miatra ny ampahan'izany faminaniana izany, na dia tamin'izany taon-tsato efa ela dia ela talohan'i Jesosy Kristy izany aza no nanoratana azy.
ny mpandinika ny soratra masina ry havana malala dia milaza fa ny faminaniana na ny boky soratany Daniela dia faminaniana apokaliptika, izany hoe mitovy amin'ny soratry Jaona izay nanoratra ny apokalipsia ao amin'ny testamenta vaovao. Ary ity faminaniana apokaliptika ato amin'ny Daniela ity dia mizara roa miavaka tsara ilay faminaniana. Ao misy faminaniana akaiky milohan'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy amin'ny maty, ary ao ny faminaniana aorian'ny fitsanganana maty izay lazaina fa mbola faminaniana lavidavitra kokoa. Ary raha mamaky sy mandinika isika ity Daniela 2:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ity dia hitantsika sy tazantsika eto ireo faminaniana mifampitoy ireo, faminaniana akaiky mialohan'ny fitsanganana maty, ary ny faminaniana izay mbola lavidavitra aorian'ny fitsanganana maty. Ny faminaniana akaiky dia ny hoe ho afaka ny firenenao, ho afaka ny firenenao, ary ny faminaniana lavitra kosa dia ny hoe hitsangana avokoa ny maty rehetra. Voalohany ary havana hoy ilay faminaniana hoe ho afaka ny firenenao. Hitantsika amin'ny andininy voalohany eo izany, ho afaka ny firenenao. Marina ry havako malala fa ny firenena jiosy no iantefan'izany faminaniana izany mivantana, ho afaka eo amin'ny fampahoriana sy ny fangejan'ny Babiloniana tamin'ny fotoan'andro, ary izany no etaetam-bavaka fitalahoana nataon'ny jiosy tamin'ny fotoan'andro no ny fahoriana, no ny adimafy izay natrehiny, no ny fampahoriana izay nataon'ny Babiloniana dia nangetaeta fahafahana izy, ka dia nentiny Daniela izao faminaniana izao hampaherezana ireo vahoaka mijaly ireo, hanomezana fanantenana fa ho afaka ny firenena, tsy maintsy ho tonga ny fahafahana. Na manao ahoana endriky ny fahoriana sy ny fijaliana izay hatrehiny reto vahoaka voafidin'Andriamanitra ireto. Tsy ho an'ny jiosy ihany ny afatra ry havako malala, fa ho an'ny firenena manontolo, ho antsika malagasy ihany koa. Ho afaka ny firenetsika, ho afaka ny fireneko, ho afaka ny firenenao, ary dia vavolombelona ny fahafahana isika izay efa miatrika sahady izao alahady voalohany aorian'ny Pasika izao, fa nafahan'ny Tompo tamin'ny fahotana isika ary najorony ho amin'ny fiainam-baovao. Ho afaka ny firenetsika, finoana sy fanantenana lehibe izany ry havako malala, kanefa tsy finoana sy fanantenana mandeha ho azy fotsiny, fa finoana mitaky asa, mitaky adidy amanandraikitra amintsika pino. Ary izany raha tio lohahevitra izay banjintsika hiainantsika sy fanentanantsika mandritra ity volana aprily ity hoe vavolombelon'ny fitsanganan'ny Tompo ny mino sika fa tsy maintsy ho afaka, kanefa tsy maintsy mijoro manao asa vavolombelona. Ka ny asa vavolombelona ato anatin'ity faminaniana ity izay apetraka Andriamanitra amintsika pino dia misy anankiroa mazava tsara, voalaza ny eo amin'ny andininy fahatelo. Hoy izy eo amin'ny andininy fahatelo: amin'ny anaran'ny Tompo, ary izay endry dia mirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dory. Ny mino dia mila mijoro vavolombelony fa mirapiratana. Izany ny fahendrena andrasana amintsika, ho jiro manazava eo anivon'ny fiarahamonina, jiro manazava eo anivon'ny firenena, jiro manazava eo anivon'izao tontolo izao. Isika no apetrak'Andriamanitra ary tondroiny fahendry hamirapiratra hitondra fahazavana ho an'izao tontolo izao. Izany famirapiratana izany ry havako malala ka hijoroako vavolombelona, hijoronao vavolombelona dia ny fijoronao amin'ny finoana, tsy mety kivy ketraka na sarotra sy mafy aza ny ady atrehana ankehitriny. Fijoroana amin'ny toe-panahy mendrika,
amin'ny fitondrantena tsara mahamendrika ny kristianina, amin'ny fiteny, amin'ny fihetsika, amin'ny atao, amin'ny fifandraisany. Vavolombelon'ny fitsanganan'ny tompony mino ka dia asehoy amirapiratra eo amin'ny manodidina izany fitondrantena tsara, fiteny mitondra aina sy fifaliana, fihetsika maneho fitiavana sy fifankatiavana, mihevitra manokana ny mpiarabelona izany. Izany no andrasan'ny tompo amintsika amin'izao afatra sy faminaniana izao. Fa ny fijoroana vavolombelona ihany koa izay ambarany ihany eto amin'ity andininy fahatelo ity ry havako malala, dia ny hoe mamerina ny maro ho amin'ny fahamarinana. Ady lehibe ihany koa. Ary andraikitra goavana sarobidy apetraka-Andriamanitra amintsika piny ny hamerina ny olona ao amin'ny Kristy, lalana sy fahamarinana. Hampanjaka ny fahamarinana eo anivon'ny tokantrano, ny fiarahamonina, ny firenetsika. Tena manjaka ny tsy fahamarinana. Tototry ny lainga ny fiainantsika, ny fiainany manodidina antsika. Izany indrindra no andrasan'Andriamanitra amintsika, hijoro vavolombelon'ny fahamarinana, hananatra sy hitaona ny olona rehetra hiaina sy hampanjaka izany fahamarinana izany. Miaza mafy ry havana, ary apetrao amin'ny tompo, fa tsy mora ny manatanteraka izany amin'izao vanim-potoana, toa efa manjary kolotsaina azy ny lainga sy ny fitaka eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina manontolo. Mijoro vavolombelona isika amin'ny te-panahy mendrika, miasa tsika mamerina ny maro amin'ny fahamarinana, dia ho tanteraka izao faminaniana izao hoe ho afaka ny firenetsika. Faharoa ry havako malala, ilay faminaniana aorian'ny fitsanganana maty, hitsangana avokoa ny maty rehetra. Hoy ny andinin'ny faharoa, ary maro amin'izay matory amin'ny vovoky ny tany no ifo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Ny filazany tsara ry havana na ny testameta vaovao, indrindra ireo fanoharana samihafa nataon'i Jesosy Kristy fony fahavelony, dia efa milaza sy mametraka mandrakariva fa isy ny overy ary isy no handova ny fiainana mandrakizay. Ny zava-dehibe amintsika raha mandray izany faminaniana izany, dia ny ahatonga antsika tsiraray avy tena hikatsaka marina tokoa ny fiainana mandrakizay. Enganery havana malala, isika izay nandray ny fandresen'ny Paska, dia tsy hisy overy tokoa na dia ray aza, fa samy andova ny fiainana mandrakizay, hiara-belona amin'ny Kristy sy hiara-mboninahitra aminy ao amin'ny fiainana mandrakizay. Aladiny Dorcas moa anio, dia mahatsiaro indrindra ireo vehivavy nandeha tany amin'ny fasana tamin'ny herin'ny androany maraina, ary rehefa tonga tany amin'ny fasana dia nahita ny fasana efa misokatra sady, nahazo ny afatra mezinezina tamin'ny anjely manao hoe tsy ato izy fa efa nitsangana, mandehana, lazao, ambarao. Maniraka ny anjely ho an'ny vehivavy mba hanambara sy laza ny fitsanganana amin'ny maty, ary izany no vaindon-draharaha. Fitoriana ny filazany tsara, apetrak'Andriamanitra amintsika, apetrak'Andriamanitra indrindra koa amin'ny sampana Dorcas. Ka dia mivavaka manokana mampahery anareo Dorcas rehetra amin'ny asa fitoriana ny filazany tsara, amin'ny adidy manandraikitra maro samihafa izay apetrak'Andriamanitra amintsika. Marina fa mbola tsy tafavory aty am-piangonana isika, mbola tsy misy ny fandaharam-potoana samihafa, ny fiaraha-mivavaka, ny fiaraha-mifampahery amin'ny tenin'Andriamanitra, manao ny asa soa fanao antsika Dorcas, kanefa any amin'ny tokantrano misy antsika tsiraray avy, mahereza amin'ny fiainam-bavaka, mahereza amin'ny tenin'Andriamanitra, ajoroy mandrakariva ny tenantsika amin'ny fitondrantena mendrika, vavolombelon'ny finoana, mba ho fahanasina sy fahazavana amirapiratra amin'ny tontolo manodidina antsika isika sampana Dorcas. Ho antsika rehetra kosa ry havana malala, amin'izay fivavahana ataontsika amin'ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra, dia andeha isika
tena hikatsaka tokoa ny fiainana mandrakizay, mba tsy ho foana, mba tsy ho verimaina ny fikelezantsika aina amin'ny tompo, dia apetratsika ho ivo, na ao amin'ny fivavahana, na ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay vakiana sy diniana, na amin'izay rehetra ataontsika, dia ataontsika ho ivo ny fikatsahana izany fiainana mandrakizay izany. Izany indrindra ry havako malala, no afatra sy fampaherezan'ny tenin'Andriamanitra izay nambara tamintsika tamin'ny sitrapon'Andriamanitra teo ao amin'ny Kolosianina 4:1-2. Kolosianina 4:1-2. Ko raha niarana tsangana tamin'i Kristy ianareo, dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tananakavan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra ety an-tany. Mitarika antsika Andriamanitra amin'ny alalan'izany teny izany, hikatsaka, hisaina ny zava-panahy, ny zavatra any ambony, ny zavatry ny lanitra, ny fiainana mandrakizay. Raha somary avadika eo fanontaniana izany tenin'Andriamanitra izany ry havako, dia hoe azonao antoka ve fa mandova fiainana mandrakizay ianao? Azonao antoka ve fa tafiditra any an-danitra ianao? Saintsaino eritrereto andro amanalina izany, ary katsao fatratra, katsao ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra ety an-tany. Rehefa mivavaka isika, rehefa mamaky sy mandinika soratra masina isika, dia manontany tena tokoa, mitondra ahy ho amin'ny famonjena, mitondra ahy ho amin'ny fiainana mandrakizay ve izany vavaka sy tenin'Andriamanitra ataoko izany? Ary rehefa tena saintsaintsika andro amanalina ry havako ny tenin'Andriamanitra, tsy vitany hoe hanefinofinontsika handova fiainana mandrakizay fotsiny izany, fa mitondra sahady fitahiana sy fahasoavana, mitondra sahady fahasambarana ho antsika dia eny ety an-tany. Izany indrindra koa no ambaran'ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 1 hoe sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy, tsy mipetraka amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira, fa ny lalàn'i Jehova no saintsainy andro amanalina. Dia haitsika ny toy ny salamo 1 iny, fa rehefa misaintsaina ny tenin'Andriamanitra, misaintsaina ny lalàn'i Jehova, dia mamoha, mahita fahombiazana, ary ny asany rehetra ataony lavorary avokoa. Ho an'izay mikatsaka isan'andro ny fiainana mandrakizay, mikatsaka isan'andro ny fanjakan'ny lanitra, tsy mahazo antoka fotsiny fa voavonjy hiara-manambonahitra amin'ny Kristy, fa hiaina sahady ny fahasambarana dia ny ety an-tany, handray fitahiana, ahita fahombiazana, ho lavorary sy lamina avokoa ny fiainany sy ny asany rehetra. Ry havako mahalala rehetra amin'ny tompo, manontany hoe teny sika tsiraray avy hoe manomboka maraina ny tontolo andro amin'ny alina, inona reny tena saintsaintsika foanao hoe inona ny tena mibano amin'ny eritreritsika, saintsika isan'andro andro amanalina, tena misaintsaina tenin'Andriamanitra ve isika? Ny tsy fisaintsainantsika an'izany tsy mahasambatra atsika, tsy mahalavorary ny asantsika. Ka manomboko izao rehefa misy ny tenin'Andriamanitra vakiana sy toriana, omenantsika ny mofinaina isan'andro, ampaherezina sika mamaky baiboly isan'andro, raiso tsara izany, saintsaino mandritry ny atoandro, saintsaino mandritry ny alina, fa izany no ahatanteraka ny fiainana mandrakizay ao am-potsika, ny fiainana mandrakizay ao aoriana ny fitsanganany maty, ahasambatra atsika, hampilamina atsika, hananatsika fahombiazana, hampirindra sy halavorary ny asantsika rehetra. Ry havako malala rehetra amin'ny tompo, sitrak'Andriamanitra isika mihina handova fiainana mandrakizay. Sitrak'Andriamanitra isika ho fanasina sy fahazavana, hamirapiratra, hitondra aina vaovao eo anivon'ny firenentsika, ka andeha tena hiainantsika, hivelomantsika, ho saintsaintsika isan'andro ny tenin'Andriamanitra. Ny tompo ane hampahery atsika hahatanteraka izany faminaniana izany eo amin'ny fiainantsika isam-batan'olona,
eo amin'ny tokantranontsika, eto amin'ny firenentsika, eo anivon'izao tontolo izao. Dia ho azy reriny ny voninahitra mahereza ny sampana Dorkasy rehetra, ho an'Andriamanitra ny voninahitra mahereza isika rehetra ry havana. Amen. hivavaka isika ry havana. Isaoranay ianao ry tompo tsara indrindro noho ny amin'izany teninao nampitondray ny mpanomponao.
misaotranao zay fa mahatsiaro tokoa ankehitriny fa Andriamanitra tompony tantara ianao, mahafantatra ny lasanay, miatrika ny ankehitrininay ary mampanantena fanafana ho an'izay rehetra voageja ao amin'ny ho avy. Tompo, feno fisaorananao izay ankehitriny, fahatsaronay fa novelominao aty anatinay ny fanantenana, dia ny fanantenana ny amin'ny anananay fahafana ny amin'ireo mpangeja maro samihafa eo amin'ny fiainanay, ny amin'ny fahotana, ny amin'ny mpanjanaka, ny amin'ireo mpampahory ny fosy ny sainay, dia azonay antoka ankehitriny fa ho avy tokoa ianao hanafaka anay. Misaotranao ihany koa anefa izahay fa mampanantena ary maniraka anay raha teo ho fahazavana eo anivon'izao tontolo izao, amirapiratra ao anatin'izao aizina mangija, aizina iaina n'izao tontolo izao amin'ny fotoana iainanay. Fantatray Andriamanitro fa noho ny teninao no ahatanteranay izany, noho ny herinao ilay nandresy ny fahafatesana tao amin'i Jesosy Kristy izay efa niainanay sy raisinay raha teo, no ahafanay mijoro vavolombelon'ny fahazavanao eo anivon'ny firenenay. Koa dia andeha tokoa izay Andriamanitro, ampijoro ny fahamarinana, amerina ny olona ho ao aminao, ary indrindra anala ny olona amin'ny asa ratsy fanaonizana. Dia mino izay Tompo fa manafieranay ianao, mino izay Tompo fa noho ny teninao dia hibanjina ny fiainana mandrakizay izay, anantena izany fiainam-baovao aminao izany, satria tsy ny fiainana eto an-tany ihany no katsanay fatratra, fa ny fiainanay ao ambadiky ny fahafatesana dia ilay iarahanay mandrakizay tory aminao Andriamanitra ranay sy Jesosy Kristy zanakao. Ankehitriny Andriamanitro dia indreto izay ankohonanao eto amin'ity fitandremana tranovato faravohitra ity, indreto izay eto amin'ny toerana ivavahana ankehitriny, jereo koa nefa ireo anay tokantrano rehetra any miombina amin'izao vavaka fangatahana sandratra ho anao izao Tompo, koa mangataka izay ho an'ny sampana Dorkasy eo anivon'ny fiangonanao Jesosy Kristy eto Madagasikara. Ireo dia efa nantsoinao fahazavana tokoa, ampanjakao amin'izany sampan'izany Tompo ny fahamarinana, ny fitiavana, ary indrindra ny tahotra anao Andriamanitra. Ampanjakao amin'ny isa-pitandremana amin'ny Dorkasy rehetra fa efa nantsoinao izy ireo ho vavolombelon'ny fitiavanao. Fantatrao fa vehivavy avokoa Tompo ny akamaroan izy ireo, ary indrindra vehivavy ao anatin'ny taona fahalebiazana aza ny maro. Koa mangataka izay Andriamanitro mba ataonao tafatsiry ao am-pon'ny vehivavy rehetra ny anatevin-daharana ireo mpanomponao ireo, fa tsy natokana ho an'izay rehetra efa lehibe ihany zany sampan'izany, fa ho an'izay rehetra maniry ny joro vavolombelonao eo amin'ny fiarahamonina, koa dia afanao ny fon'ny mpanomponao tsirairay avy anatevin-daharana ireo efa nantsoinao, koa ampahareto amin'ny asa tsara ireo mpanomponao rehetra ireo. Mivavaka izay Tompo ho amin'ny ho avinay, dia ilay ho avy ao aorian'izao ady atrehany izao, aorian'ny fahataperan'ny valanaretina, akinonay fianao am-pelantananao ny asa mandrarantsiraray avy, mba omenao izay sahaza ireo very asa, ary ny asan'izay tsy maintsy najanona dia ianao indray no anainga izany ka ainga avao, no ananan'izy ireo, ampiroborobo azy ireo hatrany ianao amin'ny asa mandrara tanterana. Ny fiombona nateraka ao anatin'izao fibohan'izao Andriamanitro dia ampahareto ny ao amin'ny isa-tokantrano, ny fifankatiavan'ny ray aman-dreny, ny fifankatiavan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ny mpiray tam-po dia irina indrindra mba ho aharitra izany noho ny asanao Andriamanitra. Mivavaka izay Tompo ho andreo havanay
ao anatin'ny aretina fantatray fa misy amin'izy ireo miady mafy amin'ny fahafatesana kehitriny dia mametraka azy ireny eo am-pelantananao izay. Ampaherezo tompo, ataovy mahatoky anao, ataovy mahatsinjo ny fitantananao, dia izay rehetra ao anatin'izany aretin'izany tompo ianao anasitrana. Mivavaka izay ho an'ireo nidona-pahoriana na izanaiza toerana misy azy ireo, dia ampahatsiarovy mandrakariva ny fandresenao ny fahafatesana ilay fahavalo farany, ka ataovy mahatoky anao izy amin'ny fitantananao rehetra. Aza tao miseranao an-tsainy akory ny fanomezantsiny anao Andriamanitra, fa ataovy fifaliana, fiadanam-po no setrin'izany fahoriana izany. Mivavaka izay tompo ho an'izay rehetra mananolana, na olana ara-tokantrano, na olana ara-kasa, na olana ara-pianarana, dia ianao Andriamanitra no amahy izany. Ianao mahatsinjo ny tsirairay avy any amin'ny toerana misy azy, na ireo eto Madagasikara izany, na ireo any ampitan-dranomasina rehetra melipatrana maneran'izao tontolo izao, dia ataovy feno fiadanana hatrany, ataovy mahatoky ny fitantananao ny amin'izay rehetra hitranga amin'ny avin-detra. Tompo, mino izay fa mamaly ny vavaka ianao, ary ndreto izay miombina amin'ilay vavaka efa nampianarinao Jesosy Kristy manao hoe: rainay ao izay ny an-danitra, ho masinane ny anaranao, ho tonga ne ny fanjakanao, ataone ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay anio ny anina saza aonay, ary mamelà ny elokay tahaka namelanay izay meloka taminay. Aza mitondranay amin'ny fakapanay, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Hamarana ny fotoana isika riavana malala, ny era fa 4:7 andiny ny voalohany sy ny faharoa ary fahatelo dia ho apetraka ny tsodrano. Zanahary o taio ny tanin-drazanay. Dia hiara-mitsangana isika. Zanahary o taio ny tanin-drazanay, anosolalana ami farizan ekane anta kamisaya manira emu kamisambatra madagasikarana. O tanteraka aminareo rehetra ny nitsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitahy anareo ny Tompo ka hiaro anareo. Hampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo ka hamindra fo aminareo. Hanandratra ny tavany aminareo ny Tompo. Hanome anareo fifaliana sy fiadanana. Amen. Mipetraka mivavaka mangina isika.
ho an'andriamanitra ireriany any ny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mirary soa antsika rehetra ry havana samotahian'ny tompo.